Coucou, amboarina kely aloha ny volo fa ohatran'ny tsy mety, paozy mialohan'ny resaka. Tianareo ve? Tsara sa ratsy? Zay. Tsy maintsy ampiana vola ilay tsikitsiky lava. Na izany ary satria mahafinaritra ny mitsikitsiky lava. Tonga sao daholo zanagasikara rehetra mahafinaritra be a. Misaotra anareo manaraka fandaharantsika dia isaorana foana ianareo manaraka ny fandaharantsika. Ina loha hevitrintsika androany dia ny hoe maharitra dia firy ny lataka no tokony maty. Rano tokony ho izy ny fihenjana ny lataka farafahakeliny ny fefakadiny. Farafahambany. Raha farafahela indrindra ihany koa dia maharitra amin'ny adiny iray. Fa izany hoe raha ohatra moa ka hoe misy ilay fihentanana be ao anatin'ny ela afaka mihoatra noho izay adiny iray izay ela. Fa adiny iray izany efa be dia be. Dia mihevera teny ny lisany hoe maninona ilay izy 2 minitra dia maty. Raha farafambany dia fefakadiny no hoe farafambany no maty ny lataka. Inona no mampatonga ny ilay lataka mihenjana ary inona ny ao anatin'io satria usually izy malaza ohatrao dia rehefa mihenjana izy inona no anatin'io? Rà. Tadio tsara fa rano no mikoriana ao anatin'ny lataka ilay izany hoe pression sanguine izay ny filazana azy. Pression sanguine ilay fitobaky ny rà ao anatin'ilay lataka mahatonga anazy mihenjana. Dia tadio tsara fa mbola averiko ihany ao anatin'ny sain'ny lisa fa rehefa mifoka sigara ilay lisa dia domelin'ilay sigara ny rà. Dia na tokony hihenjana ary ilay rà mivoaka sy miditra ilay pression sanguine ao anaty lataka dia lasa marihatra ilay izy miditra ao anatin'ny lataka ela dia mivoaka ihany koa, lasa mivoaka moramora somary marihatra ohatr'izao dia na eo ary ilay fihentanana ela dia tsy mety ilay izy. Noho izany torohevitra foana ny atoroko ho an'ny lisany raha mifoka sigara lisany na misotro toaka lisany. Atao kelikely fa azo atao be dia be mba hitsinjovana ny vatany. Lisany ange avy eo no vao mafy hidiran'ny aretina prostate. Rehefa te hiteraka indray androany ka ianao manana olana prostate dia sarotra kokoa ny mahazo azy avy eo. Misy izany mampalahelo any aloha any rehefa hoe tsy mety ilay izy dia ny ramose indray no mila vanina amin'ny madama hoe madama ny tsy mahay nefa ialany tsy mahay ninina. Tsy maintsy mbola ampiako ny accent dia amin'izay lisany mba hoe mianatra kokoa an'izay zavatra izay fa izay aloha ny androany raha farafambany lisany 5 minitra fahefakadiny no mihenjana ny lataka. Mihoatra an'izay tsy voafetra na adiny iray na mihoatra tsy voafetra mihitsy. Mangatsiaka tovoka.